Fa hoe ny anivon'ny brok altsika vetivety indray a iresaka ny fanaovana tamin'ny tale général ny ANS izany raha ny fanazavany dia ho fanatanterahana ny fandarana asan'ny gouvernement sy ny fitondram-panjakana izany araka ny nolazain'ny premier ministre dia manana anjara amin'izany politika fampandrosoana ny firenena izany ity akademia pirenena ity indrindra ihany koa ny sehatry ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny araka izao fanazavana hoentin'ny italian'ny ANS zao. Marina tokoa fa misy ireo programme vaovao zany zay tsy vaovao moa zany fa anatin'ny fanohizana ny fanatsarana ny eto amin'ny fampiofanana eto amin'ny académie nationale des sports dia misy tokotrany zay manandrify ny ANS zay taorina ny fionana tamin'ny matoa ministra moa dia nametraka mazava ny fanatanterahana zay ao anatin'ny fotoana zay tsy maintsy ho tanterahina dia nisan'izay zany ny fanatsarana alohan'ny fampianarana eto amin'ny académie nationale des sports dia misy moa zany ny eto amin'ny lafiny atao anatiny zany dia misy an'ireo fanatsarana ny traikefananan'ny mpampianatra ny mpandrara dia misy moa zany ireo fifandraisana iraisam-pirenena zay ananan'ny ANS mba hanara-penitra satria fantatsika tsara fa misy fanamby lehibe zay apetraky ny fitondram-panjakana zany amin'ny fanatsarana ny taranja fanatanjahantena eto Madagasikara zay hita fa tsy maintsy fanakonana na eo aza ny université zay manofana an'ireo mpampianatra any amin'ny lycée dia hita ary miseho ohatra ny tafika andrefa-tanàna fa efa mivitsy ny mpampianatra any amin'ny CEG sy ny niveau 1 dia manana didy amin'izany ny ANS ary manomana an'izay zany eto amin'ny toerana zay dia ireo mpampianatra efa manana traikefa no manana amin'izay. Eo amin'ny lafiny indray zany fampiofanana amin'ny ankapobeny dia efa niditra ny andian'iray mihira ny troisième année dia manomana ny mémoire zany dia efa pernasy izy ireo zany dia eto koa zany zay dia efa mieritreritra sady ny fanomanana an'ireo concours andraisana ireo mpampianatra vaovao arak'izay voasorotry ny planina ny programme mpanjakana dia mampatsiaka fotsiny hoe eo ampametrahana n'ilay CNEPS tsika izany zao le conseil national pour l'éducation physique et la science du sport zay amolavola ny amin'ny ankapobeny ireo manam-pahaizana iraisan'ny ministère anankitelo ny anatsarana ny taranja fanabeazana ara-batana dia anisan'ny maître d'œuvre amin'izay zany ny ANS ao anatin'izay koa zany ny any amin'ny université zay manana ny tandrifiny izy dia andrasana daholo zany zavatra zany ka manomana zany ny ANS amin'ny lafiny rehetrarehetra.